andray tentsika zao a ny zavatra tiany tompo ampianarina antsika amin'izao vaninandro farany zao vaninandro farany zao akaiky diveriny Jesosy eny amin'ny raolanitra ary be da be ny famantarana zao vaninandro ianantsika zao zany le zazain'ny Paoly hoe andro mahory satria ianao mahita fa tsisy filaminana tsony ny tany manjaka ny tsy fandriampahalemana manjaka ny von'olona manjaka ny herisetra manjaka ny lolopo tsy fitiavana ny fanambakana hoe manao zay hoafany mihitsy ilay ratsy a manjavona ny fahamarinana tsy hita ny fahamarinana ary amin'izay fotoana izay a efa akaiky Jesosy efa hiala le fahazavana efa hiakatra le fanasana sy fahazavana dia zao sy anao zany raha mino ianao amen efa ho avy ny départ io départ io a le fiarahana amin'i Jesosy a ho avy atsika akatsika ny amin'ny raolanitra ny tompo marapatonga an'izay a mila miorina tsara tsika zay mila mitoetra tsika satria ho Jesosy hoe zay maharitra hatramin'ny farany novonjena zay tsy maharitra zany manino tsy voavonjy matoy izy miteny hoe zay maharitra hatramin'ny farany misy tsy maharitra zay fahafantatsika tsara ny tantaran'ny Virginie folo ndray ny dimy adala dimy endry ny dimy natahiry ny solika hatramin'ny farany ny dimy tsy natahiry ny solika hatramin'ny farany voahidy varavarana rehefa nandeha tany ny vidy zay tokony andretana ny afo tsy fantatra tsony izy fa nidiny varavarana mba tsy hidiny varavarana ho asy anao amen fa mba ho le dimy le matahiry ny solika hatramin'ny farany zao sy anao isan'ny ankarina rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra ny zavatra misy ihany koa dia zao rehefa miaraka amin'i Jesosy a dia be ny ady be ny fitsapana be ny fizantoetra zay iza zao no mandalo ady sy fitsapana sy fizantoetra amin'izao fotoana sambatra ianao satria ho amin'izay ny antsonanao tadio tsara mampetera fa misy an'izay ho amin'izay ny antsonanareo izany no iravoravonareo izy izy a na dia ampahalalovina vetivety ary nareo noho ny fizantoetra zay mahazo anareo raha tsy maintsy isy zany tsy maintsy isy zany ozy petera voalohany dia miravoravo ianareo izy izy a mifaly nareo a na dia ampahalalovina ary noho ny fizantoetra zay tsy maintsy isy izahana toetra dia ao anatin'ny ady sy ny fitsapana sy ny fizantoetra dia inona ny tokony atao miorina tsara dia ahona ny fiorenana tsara vavaka vava mandrakarivo izy izy mba hahery ianareo vava mba hahery ianareo ny akoatra ny vavaka manana ny tenin'ny tompo hitoetra ao amin'ny tena vavaka tenin'Andriamanitra vavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana akoatra izay midera miaritra matahotra misaotra amin'ny zavatra rehetra matoky fefam-pandresy misaotra antsika rehetra dia raisika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo a Hebreo toko 12 teny efa haitsika izany a fa fantatsika Hebreo toko 12 a andininy voalohany Hebreo toko 12 a andininy voalohany samy nahita an'le Hebreo koa amin'izany satria misy vavy olombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana
filokana napetraka eo an'loantsika izao. Mijery an' Jesosy, tompony ny finoantsika sy mpahanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa evero tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy. Fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahy anareo. Ianareo tsy mbola nanohitra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsan-dra, ary adoninareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao. Fa izay tiany Jehova no faizany, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy faizandrainy? Fa raha tsy faizana tahaka ny itondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny ray ny nofontsika ho mpahanafay antsika ka efa nanaja azy. Tsy maika va ny any ankentsika ny ray ny fanahy ka ho velona isika. Fa ireny dia nanao izay ahafay antsika tamin'ny andro vitsy araka ny izay sitrapony, fa izy kosa dia ny ahasoa mba handraisantsika ny famasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana iadanana ho amin'izay nanaovana azy izy. Koa atanjao ny tanana amin'ny raviravy sy ny lohalika malemy, ary manaova lala mahitsy aleha ny tongotrareo mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa mba ahasitrana azy kosa. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitany tompo. Ary mitandrema tsara, fandrao izy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao izy faka mangidy mitsimoka ampikorontana ka voalotony maro, fandrao izy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina, dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiny azony hanina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tandovany fitahiana izy dia milavina, fa tsy nahita izay ibebahany izy na dia nitady fatratra ny ranomaso tamin'ny ranomaso azy. Amen. Be da be ny afatra atao anatin'izay Hebreo izay zavatra takian'ny tompo fahamasinana, zavatra takian'ny tompo hoariny amin'ny hoe olona miazakazaka tsika. Rehefa miazakazaka izany tsy mila entana mavesatra. Rehefa miazakazaka izany raha te hiazakazaka tsara ara-dalàna ary ho tody amin'ny tanjona ale, dia izay tena mahamaivana tsara mihitsy rehefa miazakazaka. Hoariny tenin'Andriamanitra amin'izany tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy. Be da be zavatra tsy ilaina, be da be zavatra manavesatra fotsiny eny am-piazakazahana, dia tediavin'ny tompo esorony reny. Zay mahatonga antsika hoe rehefa nanolo tena ho an'ny tompo tsika, tsy teo ny eo tsika dia lasa ny an-danitra. Fa mbola misy reo 5 taona, 10 taona, 15 taona, 20 taona eo ihany miaraka amin'ny tompo eo, satria mandra-pahatonga eny amin'ny raon'lanitra dia amasinitsika, amboarintsika, tefentsika, volavolaintsika, miazakazaka tsika mba miazakazaka ao anatin'ny fahalalana fa tsy miazakazaka ao anatin'ny vesatra. Dia hoy izy hoe rehefa miazakazaka dia esory izay rehetrarehetra mitambesatra, esory izay rehetrarehetra hota malaky mahazo, fa hiazakazaka amin'ny faharetana. Dia ny tompo mahalala asy ianao, fanamasina mahalala asy ianao. Inona no mbola mampavesatra anao amin'ny fiazakazahana? So dia tsy mbola manao fitafiana na tenue fiazakazahana ianao, fa ny zavatra tadiavin'ny tompo aminao dia miazakazaka tsara ao anatin'ny fanatrehan'ny tompo, fa tsy miazakazaka nefa feno fahotana, feno faratsiana, feno falitona ary manao fanahiniana manota. Voalazany tenin'Andriamanitra farany teo amin'ny Hebreo fa raha nitady fotoana hibebahana ozy izy dia nanino? Tsy nahita intsony, na nitady tamin'ny ranomaso ary. Zany hoe Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra fitiavana, fa Andriamanitra misy fetra ihany koa ny zay famindrapo zay. Marina voalaza mihitsy hoe manan-karena amin'ny famindrapo izy, manan-karena amin'ny fiantrana izy, fa aoka izay arena zay
zay fiantrany zay zay famindrapony zay a tsy atonga anao ilalao o le iry zay aza de lalaovinao ifamindrapony aminao io aza de lalaovinao ifamindrapony io fa raha tapitra io famindrapony io tsisy azo atao tsony fa de mbola misy fofonaina de mbola misy fotoana mbola misy zay andro ahafahanao miverina tsara ao tompo manala zay rehetrarehetra mavesatra manala zay rehetrarehetra ota malaky mahazo de ararota zay haleloia ndrao efa zay le voalaza te so de efa midiny ny varavarana zay vao andondony ianao de ozy ny tompo hoe tsy fantatro nareo navaiza navaiza so de taraiky haleloia so de taraiky fa vaozy ny fanolora-tena izaho toetra samy mandiny tena samy mijery aizaho aiza ako ao amin'ny tompo mbola mitoetra ave mbola miorona ave miaina amin'ny fahamasinana ave miaina amin'ny tahotra an'Andriamanitra ave miaina araky ny sitrapon'Andriamanitra ave haleloia mandahitra amiko ve ny tenin'Andriamanitra manavao avy ny tenin'Andriamanitra manasa avy ny tenin'Andriamanitra fa zay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra atao amin'ity Hebreo ty hoe ianao ny tompon'andraikitra tsy satria rehefa mamakytsika eo amin'ny Hebreo de inona ny lazainy aoka sika hanaisotra iza ny manao an'izay iza ny manao ny asa aoka tsika hanaisotra iza zany manao azy ianao mihitsy ny manala azy sy izay rehetra mitambesatra amintsika mba mioty izay malaky mahazo antsika aoka sika hiazakazaka amin'ny faharetana nomen'ny tompo ny olona rehetra rehefa amin'i Jesosy de tompon'andraikitra fantaro zay zany hoe tsy ankininao amin'i Jesosy foana zavatra rehetrarehetra io fa ianao koa tompon'andraikitra haleloia raha sanatria ianao very any amin'ny elo tsy ny tompo mihitsy ny tompon'andraikitra any amin'izay fa ianao efa nomenanao ny fiainana efa natoranao ny fahafatesana sy ny fiainana efa nomenanao ny fitahiana sy ny fanozonana de ozy voasoratra any amin'ny Deutéronomie mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao zavatra mipetraka eo zany le izy vonona fanjarany tsirairay ny mandray na tsy andray haleloia zay foana le averina rehefa mitory hoe tsika tsy teren'Andriamanitra zay mandriamanitra endry azy tsika tsy robot hoe miprogramena dia zay tian'Andriamanitra atao fotsiny fa tsika nomena safidy haleloia nomena safidy de anjaranao ny manapa-kevitra hoe isafidy ahako niaraka amin'i Jesosy isafidy ahako ny anary zay eta mavesatra isafidy ahako anala zay ota malaky mahazo ah ianao mihitsy no misafidy azotsika ve zany tompon'andraikitra iadama seva rehefa napetraka atao amin'ny sahidena de tompon'andraikitra iadama rehefa napetraka atao amin'ny sahidena de tompon'andraikitra napetraka teo daholo ny azo rehetra de napetraka teo koa le fahalalana tsara sy ny ratsy fa tsy hoe ny esorona teo fa nytenena izy hoe azonao hinanana daholo ny azo rehetra fa ny azo voniny sa no tsy azonao hinanana nisy andraikitra zany tao Andriamanitra mame andraikitra asy ianao de nitandremanao a anaovanao a andehananao araka ny sitrapony haleloia tandremo tsara ny fandehananareo izy ao amin'ny Efesianina mba tsy anaovanareo andehananareo tahaka ny adala fa tahaka ny endry tahaka ny endry ka raroty ny andro anaova-tsoa fa ratsy zao fiainana zao noho izany zavatra tena napetraka amintsika hoe mahasarotiny be amin'ny tompo resaka fahamasinana tsy miaroaro amin'ny fahotana tsy miaina ao anaty fahotana tsy tia fahotana fa manala an'izany mandositra an'izany efa nomeny tompo hery ianao efa nomeny tompo fahefana ianao efa nomeny tompo ny fanahany ianao anjaranao ny mihetsika haleloia anjaranao ny mihetsika mandray ny fahefana manapa-kevitra ao anazy le zanaka niala tany amin'ny rainy tonga ny sainy rehefa nodiny zay hoe iaingy ahako ody any amin'ny raiko avy any amin'ny mihitsy le fanapa-kevitra ny tompo avy eo a ny miasa ao anatiny a atateraka ny sitrapony haleloia de ny zavatra atao rehefa miteny zavatra anakare tena tiana tsindrina ao amin'ny Hebreo de zao hoy de voalaza hoe mijery aniza jery an' Jesosy tompony finoantsika tompony finoantsika sy mpanefa azy
Halleloja. Mila miamintsika. Zay ny ten'Andriamanitra hoe ny devoly fahavalo mandehandeha tahaka ny liona tady izay ho arapany. Mila manidy ny varavarana. Mila mitoetra amin'ny fanatrihan'ny tompo. Fa adiny miaraka amin'ny tompo. Ady-panahy. Ady isan'andro. Dia toizantsika ilay teny teo. Andriamanitra tady antsika ho amin'ny famasinana. Ary voalaza hoe mijery an Jesosy. Mijery an Jesosy. Tompony finoantsika sy mpanefa azy. Eo amin'ny andininy faharoa io. Mijery an Jesosy. Tompony finoantsika sy mpanefa azy. Fanalahidy lehibe ary ataoko hoe vahaolana, torolalana, atoro ny tompo amintsika mihitsy amin'ny Hebreo dia zay hoe mijery an Jesosy. Tompony finoantsika sy mpanefa azy. Mba mijery an Jesosy ve ianao? Iza ny jerenao? Na inona no jerenao? Fa raha te handresy ianao amin'ny fiazakazahana, raha te ho isanao akariny ianao eny amin'ny raon'andro, fanalahidy vahaolana, torohevitra, torofanahy, dia zao mijery an Jesosy. Mijery an Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy. Jesosy ny tompon'le finoana io. Jesosy ny manefa an'io. Jesosy ny mahatanteraka an'io. Ao amin'ny Jesosy ny fahatanterahana. Fa ny zavatra tenenin'ny tompo amintsika dia zao rehefa miazakazaka ianao, rehefa mandeha ianao, te hiala amin'ny ota malaky mahazo anao sy zavatra rehetrarehetra mitambesatra aminao, ny vahaolana amin'io, mijery an Jesosy. Halleloja. Mijery an Jesosy dia manafaka anao izy. Tsisy olona nanatona an Jesosy zany, lazaiko anao. Ka hoe tsy ho afaka amin'ny fahotana, tsy afaka amin'izay mangeja azy, tsy afaka amin'izay mamatotra azy. Fa Jesosy io tsy mandangy io. Jesosy io mahatoky io. Jesosy io marina amin'ny zavatra teneniny. Mijery an Jesosy, tompony ny finoantsika sy mpanefa azy. Iza ny jerenao isan'andro? Aiza ny jerenao? Inona ny jerenao? Fa ny torohevitra ny ten'Andriamanitra amiko sy aminao dia zao, mijery an Jesosy. Aiza ary Jesosy? Anisy sarin' Jesosy ao an-trano. Iza milaza anao fa Jesosy iny? Ary iza naka an'iny sary iny? Tsy fankatsary ve tamin'izany? Tsia, tsy resaka hoe raha hijery an Jesosy ianao, tsy hoe asiako sarin' Jesosy zany ao an-trano. Tsy zay. Na asiako sarin' Jesosy anaty boky, anaty tômôbila, any porte-clés. Le mijery an Jesosy. Dia mijery an Jesosy amin'ny masom-panahy. Mijery an Jesosy am-panahy. Fa nisy ny laza teo hoe vavaka. Vavaka nisanao iaonanao amin'ny tompo. Mijery an Jesosy hoe mamaky tenin'Andriamanitra lazain'ny ray aman-dreny teo. Jesosy nge le teny tonga nofo e. Zany hoe raha te halala an Jesosy ianao, te hahita Jesosy ianao, te hahafantatra an Jesosy ianao sy ny mombamomba azy, aiza ianao no miditra? Ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Dininareo ny soratra masina izy satria ataonareo fa ao amin'ny nazonareo fiainana. Ireny ny manambara kanefa ianareo tsy mety manatona. Zany hoe ty rehetrarehetra ity efa naverina amintsika foana manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsia, Jesosy no ambaran'io. Jesosy no ambaran'io, Jesosy no lazain'io. Mijery an Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy. Ny filazantsara raha lasaina-bavy, zay rehetrarehetra pino, zay rehetrarehetra eto, ny ivo ny filazantsara ary ny tiany filazantsara avohitra dia Jesosy. Ny tiany olona ho hita dia Jesosy. Fa amin'izao fotoana izao be da be ny Jesosy sandoka, averina foana zay. Be da be ny Jesosy fitaka. Be da be ny Jesosy tsy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Le nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay, fa Jesosy hafa. Dia iza amin'ireo Jesosy ireo no jerenao? Fa ny devoly dia mamitaka. Zay le hoe malin, fetsy. Rehefa fetsy zany tsy manao manakaikaiky. Zay le hoe filazantsara tao marina, ohatrany marina. Rehefa ohatrany marina zay ny dikan'izay diso. Rehefa hoe tao marina zay, rehefa tao zay diso zay. Dia amin'izao fotoana izao le fotoana ny sandoka, fotoana ny fitaka, fotoana ny fifangarona, confusion. Dia tsy hitanao intsony hoe aiza ny marina, inona ny marina. Fa raha mangetaheta ny tompo ianao, raha maniry ny fanahy masina ianao, raha mitady fantatra azy ianao, izy manamarina mampafantatra an Jesosy aminao. Halleloja. Tena hoe alala ny tompo ianao. Fa ny filazantsara marina, Jesosy marina le jerenao, ny fototry ny filazantsara, Jesosy. Paul dia niteny mihitsy hoe zao ihany ny zavatra tiako ho fantatra raha tonga teo aminareo dia Jesosy
izy voaompo teo amin'ny azo fijaliana. Halleloja. Ny filazantsara dia Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana. Ny filazantsara dia Jesosy sy ny azo fijaliana. Fa amin'izao fotoana be da be ny filazantsara, Jesosy tsy misy azo fijaliana. Rehefa miresaka hoe azo fijaliana dia miresaka fahamasinana, fialana amin'ny fahotana, ampitahotra an'Andriamanitra. Rehefa miresaka hoe Jesosy sy ny azo fijaliana dia misy fandavana ny nofo, fandavana ny tena, fandavana izay zavatra rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloja. Jesosy amin'ny maha-izy azy iray manontolo. Fa amin'izao fotoana tonga amin'ilay fitenenana hoe ohatrany filazantsara mampime. Filazantsara amin'ny teny frantsay hoe c'est du grand n'importe quoi. Tena n'importe quoi le filazantsara torina. Ny akamaroany eto Madagasikara tsy milaza an' Jesosy amin'ny fibebahana, tsy milaza an' Jesosy amin'ny resaka fahamasinana, tsy milaza an' Jesosy amin'ny resaka hoe azo fijalian' Jesosy Kristy manafaka amin'ny fahotana, tsy milaza ny resaka hoe Jesosy iverina eny amin'ny raha ololanitra, tsy milaza ny resaka hoe Jesosy ho avy hakanao, tsy milaza amin'ny resaka hoe Jesosy tsy mitory anao resaka zavatry ny tany. Paul dia nilaza mihitsy ao amin'ny Filipianina hoe ny kibo no Andriamanina. Zany hoe misy zany filazantsara ny kibo, filazantsara ny vola, filazantsara ny fananakarena, filazantsara ny atao tany, tsy filazantsara ny Jesosy zany. Halleloja. Nomenanao ny asa, nomenanao ny vola, nomenanao ny fitaovana, nomenanao ny vady aman-janaka, nomenanao reny rehetra ireny. Fa ny tena rena dia Jesosy. Ny tena mahafa-po dia Jesosy. Ny tena ifantohana ary ny tena zavatra rehetra dia Jesosy. Mifatoka amin'ny Jesosy, mijery an' Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy. Ny fonao maratra, ny anasitrana ny fo io, mijery an' Jesosy. Ny fonao malahelo, manasitrana ny fo malahelo io, mijery an' Jesosy. Ianao tsisy fanantenana, ianao very-hevitra, ianao kivy, mahatonga an'io ho afaka dia mijery an' Jesosy. Satria Jesosy ny fanantenana, Jesosy ny fanantenana, Jesosy ny manala ny akiviana sy ny harerahana. Ianao efa mila trotraka ho resy ny fahotana, Jesosy ny jerenao, ampandresy anao amin'ny fahotana. Halleloja. Mijery an' Jesosy. Ao amin'ny Isaia efatra 5:7. Isaia 5:7 andininy 2:20. Zany hoe eo amin'ilay hoe mijery an' Jesosy tsika izao. Raha isary zay mijery an' Jesosy zay. Isaia 5:7 andininy 2:20. Inona ny voasoratra ao? Andininy 2:20, mijery aho. Dia ahoana? Dia ho voavonjy ianareo ry vazan-tany rehetra, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Miteny ten'Andriamanitra. Dia ho voavonjy ianao, mijery an'izy. Mijery aho, Andriamanitra, ilay Jehovah tompo maro. Mijery aho dia ho voavonjy ianareo ry vazan-tany rehetra. Fa izao no Jehovah Andriamanitra, izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Zay zao dia anankiray hoe mijery ny tompo, mijery aho. Halleloja. Mijery aho dia ho voavonjy ianareo. Tsy mijery amin'ny pastera, tsy mijery mpanompon'Andriamanitra, fa mijery an' Jesosy, mijery an'ilay tompony finoana sy mpahanefa azy. Manaraka an'izay ao amin'ny Isaia, ao amin'ny Nomeriko, taditsika ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa nivoaka tany Egipta, dia tany anefitra. Rehefa tany anefitra izy dia nisy lalana antonany Mosesy azy, dia lona izy tany anefitra, dia nanome tsiny hoe naninona ary zay raha navela tany Egipta tany any. Fa aty amin'ity tany efitra ity no hitondranareo anay, tany maina, tsy misy ninona, ary leo an'reto mofomofo reto zay, matsy an'le mana isan'andro io. Dia rehefa leo an'reto mofomofo reto zay izy,
dia andriamanitra anarehan'izay fimomonoma zay inona nataon'andriamanitra rehefa nymonomonina ny teny zay zareo hoe leo an'reto mofomofo menareo reto andriamanitra nandefa menarana andriamanitra tsy azo vazivaziana zanak'Israely reo nahita faisana mihitsy tamin'andriamanitra nahita faisana mihitsy ireo ny guerre mondiale deuxième guerre mondiale première guerre mondiale ada rehetrarehetra ao fahamaizana ny zanak'Israely ao azay le tamy tao amin'ny hébreu teo hoe zanaka tiana manino anarina sy faiza vao nymonomonina dia nalefa an'andriamanitra ny menarana rehefa nalefa an'andriamanitra menarana dia nanino nanaikitra rehefa voakaikitra dia maty dia natahotra daholo olo be tabe ny maty dia lasa zareo raha natona Mosesy hoe tena mifono zay mba hifonao amin'andriamanitra ao zay hifonao ao zay fa tena maty daholo zay ny amin'ity rehetrarehetra ity dia hoy andriamanitra dia lasa Mosesy ny fona dia rehefa niteny andriamanitra hoe zao ny vahaolana ataovy a manaova menarana varahany ianao dia atsangano iny vakio kely indray nomery toko fa raiky amby roapolo nomery toko fa raiky amby roapolo a andininy fahasivy nomery toko fa raiky amby roapolo andininy fahasivy dia nanao menarana varahany Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava ary zay olona voakaikitry ny menarana ka nanino nijery ilay menarana varahana dia velona zay olona efa voakaikitry ilay menarana fa nijery fotsiny nijery an'ilay menarana dia velona indray tandindona ny amin' Jesosy io vakio indray ny amin'ny Jaona toko fahatelo Jaona toko fahatelo a andininy fahadimy amby folo Jaona toko fahatelo andininy fahadimy amby folo dia zao ny voasoratra ao andininy faefatra amby folo ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no maninony no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba anana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy ilay menarana tany anefitra tsy inona fa tandindony Jesosy sary ny amin' Jesosy endriky Jesosy dia izay rehetrarehetra voakaikitry ny fampianaran-diso voakaikitry ny fitiavam-bola voakaikitry ny fitiavana fahotana voakaikitry ny lolo-po voakaikitry ny tsy fitiavana voakaikitry ny fialonana voakaikitry zay rehetrarehetra resaka pozina nalefa an'le ratsy rehefa hijeren'i Jesosy ianao dia Jesosy manala ny-pozina ao aminao halleloia zay rehetrarehetra nijery ozy izy a ka velona zay rehetrarehetra nijery dia velona mbola misy fanantenana ny amiko sy aminao mbola misy fanantenana ny amin'ny Madagasikara mbola misy fanantenana ny amin'izay olona very hevitra mamoy fo kivy tsy mahita intsony zay antenaina Jesosy ny fanantenana halleloia Jesosy ny vahaolana Jesosy ny manala zay pozina nalefa ny Satana ao aminao ao mahatonga anao ho loha mahatonga anao ho potika mahatonga anao ho rafa mahatonga anao ho maizina mahatonga anao tsisy fanantenana intsony Jesosy ny vahaolana tsy nitoka ny vahaolana tsy ny sigara ny vahaolana tsy ny rongolo ny vahaolana tsy resaka religion ny vahaolana tsy resaka tokom-pivavahana ny vahaolana ireny koa dia pozina be da be ny any halleloia tsy resaka olona mpanompon'Andriamanitra ny vahaolana tsia Jesosy ny vahaolana lazaiko anao zany ary lazao an'ny olona rehetra fa Jesosy ny vahaolana fa be da be no milaza azy ho Jesosy fa mitondra ny anaran'i Jesosy fa pozina anao anatiny ao ary pozina tahaka an'ilay menarana zay tady amono fa Jesosy jerena Jesosy amin'ny maizy azy jerena Jesosy rehefa mijery anao fantany toe-ponao fantany ny ao anatinao Jesosy nge rehefa nisy olona niona taminy tonga dia fantany daholo le vehivavy tao fatsakana le vehivavy Samaritana mo dia ampiresahany fotsiny rehefa fantany daholo momba azy rehetra fa hainy momba azy Zakaiosy rehefa nampiatrano azy tao an-trano tao mo tsy taitra fotsiny Jesosy efa fantatra Jesosy daholo vakiny Jesosy fotsiny amin'ny fiainanao halleloia ny mampalahelo anao ny manavesatra anao ny manakivy anao ny mahatery anao ny mahasasatra anao zay fifalianao sy mahafinaritra anao fantatra Jesosy daholo zany rehetra zany
satria jesosy le fahazavana, jesosy le fa mirapiratana, jesosy tsisy miafina aminy no mombanao rehetra. Tsory aminy zay rehetrarehetra tokony ambara, tsory aminy zay rehetrarehetra tokony holazaina, fa mijery an' jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Raha vao tsy mijery an' jesosy amin'izao fotoana perta, lazaiko anao zany, fa mijery an' jesosy. Baiboly, tenin'Andriamanitra, kolokolo le fifandraisanao am' jesosy, amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa arakaraka ny kolokoloanao an'io, me mahita an' jesosy ianao. Le hira nataontsika tany ambolohany telo hoe rehefa mijery anao ahako a ny fahamasinanao a, rehefa mijery ny fahatsaranao a, ny zavatra rehetrarehetra manodidina dia tsisy ato intsony. Ato anatsika ato mantsy misy feo mandeha foana. Zavatra jeremy masosika io misy zavatra anankiroa foana. Ndray hita maso, ndray tsy hita maso. Dia arakaraka izay zavatra raisinao isan'andro, jereny masonao, arakaraka izay zavatra enonao isan'andro, iny no mamolavola sy mametraka fahamarinana ao anatinao. Raha tsy mitoetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, dia ny fomba zao tontolo zao no mitoetra ao anatinao, ny fampianarana zao tontolo zao no mitoetra ao anatinao, dia me miala le fahamarinana, me miala le fanantenana, me miala le tena votoatony le fiainanao a, dia lasa volavolain'izao tontolo zao ianao. Fa mila miaino ny tenin'Andriamanitra tsy tapaka ianao, mila mandray tenin'Andriamanitra ianao, mila mivavaka ianao mba hikolokoloanao an'le fifandraisanao miaraka amin'i Jesosy. Halleloja. Izay ny fanalahidy, mamolavola, manamboatra, manefy ianao ny tompo, vakio ny tenin'Andriamanitra, vakio ny baiboly, miorena tsara amin'io tenin'Andriamanitra io, mijery an' Jesosy, tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Ao amin'ny Jaona toko fahenina andininy faha-efapolo, dia ny sitrapon'Andriamanitra aozy izy a, dia maninona? Mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, izao anangana azy amin'ny andro farany. Io zany ilaina be le mijery an' Jesosy. Mijery amin'ny masom-panahy, mijery ampinoana, mijery an' Jesosy. Jaona toko fahenina andininy faha-efapolo. Fa izao ny sitrapon'ny raiko, dia ny azony zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Fijerevana ny tompo, hibanjinana ny tompo, ho fiainana mandrakizay, tonga anao io ho atsanga ny tompo, miara hiakatra aminy eny amin'ny rao ny lanitra. Rehefa mijery anao Jesosy tsy mitaza-potsiny, fa mampafantatra sitrapony aminao. Ty toetranao ty milovana, ty fomba fiteninao ty milovana, zao toe-ponao sahala amin'izao mila miova, fomba fiakanjonao sahala amin'izao mila miova. Zany hoe mijery ny tompo dia manamboatra manintsy. Raha ohatra ianao ka miziriziry, malahelo ny fanamasin'Andriamanitra. Zany hoe ny olona rehefa miaraka amin'i Jesosy misy fiovana isan'andro. Fa tsy mety misy hoe olana n'olo tena ho an'i Jesosy dia mbola fiainana teo amin'izao tontolo zao ihany ny fiainana isan'andro. Mbola fomba fiteniny teo amin'izao tontolo zao ihany ny fomba fiteniny. Mbola fomba fiakanjony teo amin'izao tontolo zao ihany ny fomba fiakanjony. Mbola fomba fisaina sy ny fomba fanao zao tontolo zao ihany ny fomba fanaony. Dikan'izay tsy mijery an' Jesosy izy, ary sandoka izy, tsy nateraka indray izy, tsy ao amin'ny fahazakan'Andriamanitra izy. Fa ny filazany tsara dia manova. Jesosy Kristy rehefa jerenao dia manova. Halleloja. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia maninona? Olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha. Mandeha tsikelikely, me mitombo ao amin'i Jesosy, dia me miova ny toetranao, me miova ny fomba fanaonao, me miova ny fomba fiakanjonao, me miova ny fomba fiteninao. Fa raha io ny tsisy fiovana, mieritrereta, fa sao dia tsy Jesosy ny ao anatinao. Raha io ny tsisy fahatsarana, mihatsara, hoe araka ty tenin'Andriamanitra ty, sao dia miziriziry ianao dia zay tianao ihany ny ataonao. Tsy zay tianao tsony eny hoe rehefa ao amin'ny tompo, fa zay tiany Jesosy. Mamolavola ny tompo, manamboatra ny tompo, manamboatra Jesosy, manefy Jesosy, dia mila misy fiovana mila hita, misy fanamboarana mila hita. Ny tena ilain'i Jesosy ke dia tsika miova hitovy endrika aminy. Ny fanovana ke dia le fanovana le zavatra letra ny lovaina tao amin'ny Babilôna, le zao tontolo zao, le nampianarana zao tontolo zao sy ny fomba rehetrarehetra, rehefa tonga amin'i Jesosy mihitsana daholo reny. Zay le hoe fahamasinana, zay le hoe rantsanana, kantsanana mba hiala zay rehetrarehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra.
Halleloia. Mijery an Jesosy ao tsara vitsika. Mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpahanefa azy. Io zany seul mijery an Jesosy. Fa tsy mba jereo aloha Jesosy dia aveo anao jereko. Ianao sy Jesosy mihitsy miaraka, intimité, fifanakaikezana, firaisam-panahy, fiombonana miaraka amin'ny Jesosy. Direkta dia ianao sy Jesosy. Halleloia. Eto ampahany fotsiny rehefa alahady. Ray andro ao anatin'ny 7 andro. Zay. Dia ny herinandro zany ianao mila mikolokolo ny fifandraisanao miaraka amin'ny Jesosy. Ianao mila mamolavola, mametraka fitsipika, mametraka fifehezantena, tena hikolokoloanao ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Iorenanao. Mosesy rehefa niona tamin'Andriamanitra tany tendrombohitra, rehefa nidy Mosesy avy eo, dia inona zavatra hitan'ny zanak'Israely rehefa nidy Mosesy avy any ambony avany? Eny afaka miteny. Halleloia. Ny hazavany tarehan'i Mosesy. Inona nahatonga ny tarehan'i Mosesy nazava? Nijery an'Andriamanitra tao an-tendrombohitra. Inona ny hevitra zany koa asy ianao? Arakaraky ny anakekezanao an Jesosy, me mamirapiratra ianao. Halleloia. Tsy mamirapiratra ny tany sy ny makiazy sy ny sisa io fa mamirapiratra ara-panahy. Vao hita ianao, vao heno anao, vao miteny ianao, vao tsapy ianao, vao togy ianao avany avy niona tamin'i Jesosy tao any efitra mangingina, dia hita ianao mamirapiratra, misy kintana. Zay endro izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Daniela dia amirapiratra tahaka ny kintana. Jesosy nefa lefa endrena. Izao ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ny fisakezana amin'ny ratsy manimba ny fitondrantena tsara. Raha vadika ao zany zay teny zay dia zao, ny fisakezana amin'ny tsara dia maninona? Mahatonga toetra tsara ihany koa. Amin'ny teny frantsay izy dia miteny hoe ampafantaro aho iza ny olona mifanerasera aminao, dia fantatra hoe izy ianao. Azontsika ve zay? Ampafantaro aho ny olona mifanerasera aminao, izavy namanao, izavy ny olona mifanerasera aminao, dia fantatra hoe izy ianao io. Satria le olona ifaneraseranao iny hita hoe ohatran'iny koa ianao. Halleloia. Zany hoe raha tianao hisy fiovana ny fiainanao, iova ny toetranao, iova ny fomba fanaonao, iova ny fomba fiteninao, iova ny fitondrantenanao, iova ny fonao, dia ny fionanao amin'ny Jesosy no manova. Tsisy olona niona tao amin'ny Jesosy, tamin'i Jesosy tao anaty Baiboly tao ka tsy niova. Mpivaro tena nge le jaolona toko fahavalo le niona tamin'i Jesosy, andeha ho toram-bato e. Andeha ho toram-bato, andeha ho vonoina, condamné à mort. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy za tsy manameloka anao amin'izao sisy izao aza manohita antsony. Latsaha ny fitiavan'i Jesosy, inona zato isan-jato fa niova iny tany. Zakaiosy rehefa niona tamin'i Jesosy, Zakaiosy lehibe ampamoretra. Raha ataoko tonga dia tsorina fotsiny hoe mpangalatra, mpamitaka, mpamita-bahoaka, mpinambolam-bahoaka. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy, tsy nila ny teny akory Jesosy. Jereo tsara ny tantara zaka eo, tsy nila ny teny Jesosy hoe ty. Fa niona tamin'i Jesosy fotsiny. Niditra tao aminy fotsiny Jesosy, vao niditra tao aminy Jesosy. Halleloia. Inona nataony? Niasa ny fanamasina tao anaty. Rehefa niasa ny fanamasina, Jesosy tsy niteny hoe avereny daholo zay nalain'olona tany aminao, avereny daholo zao rehetra zao, onery zao rehetra zao. Tonga dia Zakaiosy niteny hoe indro ny atsasaky ny fananako omeko malahelo, ary raha misy azoko tamin'ny tsirariny onerako avy efatreny zany. Halleloia. Vokatra ny fanamasina dia zay. Halleloia. Fa tsy taka ny vokatra ny fanamasina amin'izao fotoana hoe anakarena, ho be vola, ho mpanefoefo, vokatra ny fanamasina ny atsasaky ny fananako omeko malahelo, raha misy azoko tamin'ny tsirariny onerako avy efatreny. Zany ny asan'ny fanamasina. Zany ny asan'ny fanamasina, mampanaiky fahotana. Rehefa niona tamin'i Jesosy, rehefa niona tamin'i Jesosy, nisy niona tamin'i Jesosy anankiray zay tao dia lasa nandeha tamin'ny alahelo, satria nitsorin'i Jesosy tamin'ny marina. Avy avany izy dia teny tamin'i Jesosy, mpampianatra tsara, inona nataoko vaky fiainana? Dia hoy Jesosy, inona lazain'ny lalàna? Zao no lazain'ny lalàna. Manajany ray aman-dreninao, aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, sy ny maro samihafa. Efa nitandremako daholo zany ozy izy. Nefa mbola tsy
tsy nanana fanantenana tsy nanana fahatokinana amin'ny famonjena izy. Zany hoe tsy ny fitandremanao hoe tsy mangalatra, tsy mamono olona, tsy miteny ratsy, tsy manao zaozao no avonjy anao. Fa be da be manao asa soa fa tsy voavonjy, satria tsy ny asa soa no mahavoavonjy. Be da be ny manao tsara panasy tsara toetra fa tsy voavonjy, satria tsy ny fahatsara-panasy ny tsara toetra no mahavoavonjy, fa ny mahavoavonjy dia ny fionanao amin'i Jesosy. Haleloja! Ny mahavoavonjy dia ny fanovan'i Jesosy. Dia nisy an'ilay lehilahy tao amin'ny filazantsara dia niteny hoe inona ny ataoko androvako fiainana, dia efa nataony daholo ny zao rehetrarehetra zao, fa mbola tsy azo ny fiainana manak'izay. Dia hoy Jesosy hoe diso zavatra ray aloha ianao. Diso zavatra ray aloha ianao. Mandehana manino? Amin'io daholo ny fanananao rehetrarehetra. Amin'io daholo ireo. Dia omeo ny malahelo. Dia avy manaraka. Zany filazantsara. Jesosy no miteny, amin'io ny fanananao rehetrarehetra, omeo amin'ny malahelo, ianao manaraha. Tsy mahazo olona tsika raha zany torizika. Vita eto. Vita daholo io palesiny rehetrarehetra io. Fa rehefa tonga Jesosy, zay no nitorian Jesosy, zay ny filazantsara. Tiany Jesosy atao dia zao, ny fonao tsy iraikitra amin'ny arena. Ny fonao tsy iraikitra amin'izao tontolo zao. Ny fonao tsy amin'ny fitiavam-bola, tsy eo amin'ny fitiavana materiel, fa ny fonao afoy ny zavatra rehetrarehetra, hikarakara ny malahelo dia anaraka. Dia inona ny safidiny le namana? Lasa izia dia nanina? Nalahelo. Satria nanina? Nanan-karena dia nanan-karena. Nanan-karena dia nanan-karena. Rehefa mijery an Jesosy Jesosy manoro izay atao, fa anjaranao misafidy na anaiky na tsy anaiky. Anjaranao misafidy ano na tsy ano izay lazain'ny Tompo. Fa Jesosy manana tanjona aminao. Jesosy manana zavatra tiany ho hita aminao. Dia izay ilay lazaina tamin'i Mosesy teo hoe rehefa mipoitra avy amin'ny Mosesy nazava be ny tarehany. Tianao hazava ve ny tarehanao? Halleloja. Tianao hitondra fiainana ve ianao? Hitondra fananasina ve ianao? Halleloja. Miona amin'i Jesosy. Dia ianao misy aloha ny hanana fiainana dia hizara zany amin'ny hafa. Hitondra an'izany amin'ny hafa. Jesosy ene raha ohatra ny antso anao te hametraka anao vavolombelona any amin'izay misy anao e. Amin'ny sehatra asa eto amin'ny firenena, amin'ny sehatra asa eto amin'izao tontolo izao, amin'ny sehatra asa rehetrarehetra mitady olo marina ny Tompo. Amin'ny teny frantsay moa izy secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, any amin'ny resaka fambolena, any amin'ny resaka varotra, any amin'ny resaka banky, zay sehatra rehetrarehetra zay isin'ny asa mandrara te hametraka olona marina ny Tompo. Ary ianao zany. Ny atonga anao olo marina nefa ny fionanao amin'i Jesosy. Tsy olona hitondra fahalovana. Tsy olona anaiky kolikoly. Tsy olona anaiky tsy fahamarinana. Tsy olona anaiky langy. Tsy olona anaiky resaka sisibola sy resaka sandoka. Fa ianao hijoro amin'ny fahamarinana hoe zao no marina. Tsy manaiky ny sandoka, tsy manaiky ny kolikoly, tsy manaiky ny tsy fahamarinana, tsy manaiky ny resaka sisibola. Fa be da be ny manaiky makany am-piangonana isan-kalahady, isan-sabotsy, fa mbola manao sisibola. Mba hivoahan'ny taratasy aingana, mba havitany ny asa vetivety. Tompo mahita an'izany. Ovay ny fomba fanao. Hiatona ambony fahotana foana avy eo izy le iry zay. Enjero ianao. Fa ovay ny fomba fanao, tsy resaka miditra am-piangonana sy mandeha any am-piangonana sy manao azy, fa le fiovana ao am-po. Mandany tsy rariny, mandany tsy fahamarinana, manaiky ny fahamarinana ten'Andriamanitra, mandazy rehetrarehetra kolikoly sy ny langa rehetra. Fa zay mamotika an'ity Madagasikara ity feno kolikoly. Ao nozy le iry hoe marary hatrany Tapido, hatrany Palady. Tsy misy tsy marary, feno aretina daholo. Isaia toko voalohany. Manan-karena araka tany, manan-karena arena kibon-tany, fa mahatra dia mahatra satria kolikoly manjaka. Any am-piangonana dia misy kolikoly. Any anaty fikambanana ara-pivavahana kristiana dia misy kolikoly. Misy resaka maloto, misy resaka vola. Vola, mamona, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahitsiana, mandehana araky ny rariny sy nitsiny, araka izay voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra.
vakio tsara ny salamo fa 5 sy ny salamo fa 4 rehefa tonga any an-trano. Iza niakatra ny taberna kelin'Andriamanitra, iza niakatra ao tendrombohitr'Andriamanitra, izay madio tanana, izay mahitsy fo, izay tsy mandray kolikoly, izay tsy manameloka ny namany, ary tsy zay rehetrarehetra miaroaro amin'ny ratsy. Te hiakatra ny lanitra ianao, te olon'Andriamanitra ianao, te ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao. Raha ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao, tsy mety raha sady ho ankasitrahan'Andriamanitra no ankasitrahan'olona. Halleloja. Tsy miaraka ireo. Tsy mety raha te ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao dia te ho ankasitrahan' izao tontolo izao koa. Tsy miaraka izany. Halleloja. Raha ankasitrahan'Andriamanitra ianao dia ho alan'izao tontolo izao. Fa raha ho tiany izao tontolo izao ianao dia ho alan'Andriamanitra. Anao ny safidy. Inona no ataonao? Inona no ataonao? Dia be da be misabaka. Sady asy amin'Andriamanitra, sady vavaka ihany. Dia hozy ny tompo hoe na dia manao vavaka be azy ianareo dia hitapy maso tsy hainao nareo indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka dia tsy miaino izy. Satria ny tianareo ihany ny atao, na dia mivavaka azy ianareo. Halleloja. Mijery an' Jesosy. Fotoana farany zao raha lasaina bavy. Fotoana farany zao azakazaka farany zao fa zay raha te ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy misy fanenjehana, tsy maintsy misy fankahalan'olona, tsy maintsy misy petakanarana ataon'ny olona anao, tsy maintsy hisy tsy fitiavan'olona anao. Aza matahotra any amin'izany. Ozy Paoly hoe olona vany iolako fitisan'Andriamanitra. Raha mila sitraka manolona dia tsy manompo ny Kristy. Fa Andriamanitra ny manamarina anao. Iza ny ampangany olona mbo fidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka? Kristy Jesosy no efa maty sady nitsangana tamin'ny maty, eny mifona ho antsika eo ankavanana indray. Mila olona mijoro azy Jesosy eto Madagasikara, ianao no antsony. Mba tsy hapotika le fiarahamonina misy ianao, mba tsy hapotika le orinasanao, mba tsy hapotika le toeram-piasanao, mba tsy hapotika le eo aminao. Mila mijoro ireo fanasana sy fahazavana. Ny atonga anao fanasina sy fahazavana, ny fionanao isan'andro mijery an' Jesosy. Halleloja. Fa tsy vitanao io. Raha vao tsy miona an' Jesosy ianao ataony devoly samby belona fotsiny. Tonga dia rambasany devoly aingana dia aingana. Fa mila miafinao am' Jesosy isan'andro ianao. Tsy fantatrareo va ozy ao amin'ny Kolosianina fa fiainanareo dia miara-miafinao am' Kristy. Mba tsy hoenao no hitan'olona fa Jesosy. Jesosy rehefa naniteny tamin'i Paoly nenjera teo amin'ny lalany Damaskosy Paoly, dia ozy Jesosy hoe nahoana ianao manenjika ahy. Zay lazainy Jesosy. Nefa iza nenjehan'ny Paoly? Ny kristianina, ny fiangonana. Dikan'izay raha nanenjika fiangonana izy nanenjika ny kristianina, iza zany nenjehany? Jesosy. Raha misy manisy ratsy ianao, raha misy manenjika ianao, raha misy te anisy ratsy ianao, tsaroa fa Jesosy ny tianao asiana. Fa Jesosy tsy voan'izany. Halleloja. Jesosy efa nandresy ny fahafatesana, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra izay ty tany. Halleloja. Mijery an' Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy. Mila olona mirehatra ao am' Jesosy, mila olona mafana ao am' Jesosy. Betsaka ny ady tsy azo dinina fanina, betsaka ny fitsapana, betsaka ny fizahatoetra. F'izao ozy Paoly hoe maivana kely reo raha oharina amin'ilay voninahitra iseho any am-parany. Ozy Paoly hoe voakeza mandidina zay fa manino? Tsy tery. Verevitra zay fa manino? Tsy mamoy fo. O Paoly hoe raha ohatra ka mialevona ny toetrana ivelany dia maninona ny ao anaty? Avozy ny isan'andro ilay ao anaty, ka tsy ketraka izay, tsy reraka izay. Indraindray masiny mahatonga antsika ho reraka, tsika mian'ity nofontsika ity. Io vao nitoreko tamin'ny heriny hoe tsy ty tsy hiditra any an-danitra ty ty io no mahafatifaty anao eo. Fa io hovaina andray-pimaso io rehefa tonga Jesosy. Halleloja. Dia hoy Jesosy ny teny tamin'ny mpianatra hoe aza matahotra zay mamono ny tena. Kanefa manino? Tsy mahavita mamono any amin'ny fahaverezana. Fa matahora zay rehetrarehetra, matahora le sady mahavita mamono anao ny mola mandefa anao ary amin'ny fahaverezana. Halleloja. Azontsika ve zany? Izany hoe le fijerevana an' Jesosy io dia mahatonga anao tsy centré aminao tsony, mahatonga anao tsy hifantoka aminao tsony fa hifantoka amin' Jesosy. Ny filazantsara dia mifantoka amin' Jesosy fa tsy mifantoka amiko, tsy mifantoka amin'olombelona fa mifantoka amin' Jesosy. Halleloja. Azontsika ve zany? Rehefa mijery an' Jesosy, Salamo fa efatra amby telopolo izy hoe mijery azy ireo ka miramirana.
ianao tsy de miramirana io, mila mijery an' Jesosy ianao mba ho miramirana. Jereo kely salamo fa 7:30 azafady. Salamo fa 7:30. Tokony ataona olona ny fisinao, ny fijerinao, ny fanatrehanao. Ataona olona ho ao am' Jesosy Kristy. Salamo fa 7:30 andininy fa 5 izay raha tsy diso. Salamo fa 7:30. Tadidiko zay teny zay ato anatiko ato de ho zay hoe mijery aniza moa izy io. Mitady an' Jehova aho de mamaly ahy izy. Salamo fa 7:30 andininy fa 4. Mitady an' Jehova aho de mamaly ahy izy ka manafaka amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahy ihany tavany. Ity olo-mandry ity ny antso dia ny an' Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriana rehetra. Ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izaho fa tsara Jehova sambatra izay mialoka aminy. Mijery azy ireo izy ka miramirana. Zany hoe le dozina fifaliana, le dozina hery, le dozina fahavitriana ao am' Jesosy makany. Manovoky izy ao am' Jesosy. Afaka manovo ao ianao. De arakaraka ny tsirairay. Rehefa hitanao zay fa tsy miramirana, tsy nanovo tao ianao zay. Rehefa hitanao zay fa ohatrany tsy mitondra fiainana, ohatrany kirikirina, ohatrany kizikizitina, ohatrany malaheloelo, ndana any am-patsakana any am' Jesosy. Mijere ao an' Jesosy. Manovo hery, anovo fiainana, anovo fifaliana, izaran'izany ho amin'ny hafa. Jery an' Jesosy ianao. Tsara zany. Fantatrao hoe tantaran'i Elisa. Elisa dia niaraka tamin'ny Eli. Rehefa alohan'ny nofaty Eli, nanaraka azy foana Elisa. Dia ozy Eli hoe angatao zay tianao. Dia nangatahany Elisa dia ozy Elisa hoe mba omeo avoroeny amin'ny ositra misy any aminao aho. Dia izao nolazainy Elisa, izao nolazainy Eli, sarotra zany angatahanao zany. Fa izao azo atao ihany zany ozy izy. Raha ohatra ka mijery ahy ianao. Radio zay. Raha ohatra ka hitanao raha hitanao ny fiakarako any an-danitra ozy izy, dia ho azonao ho azonao zay anankiroa zay. Fa raha tsy hitanao zay dia tsy ho azonao. Hitanareo zava-dehibe le hoe mijery ny tompo. Teo amin'ny manodidina teo nanebatsembana ny Elisa daholy. Nanebatsembana daholy, nanelikelina daholy. Fa Elisa tsy nanaiky, nanaraka ny Eli foana izy. Nanaraka ny Eli foana izy. Tandidony am' Jesosy sy ny mpianatra io, am' Jesosy sy ianao io. Fa ndraindray vadiky ny olona hoe ianao mila manaraka foana ianao. Mba tonga anao tena hery, manaraka ianao. Satria za Eli, ianao Elisa. Tsy manaiky an'izany Eli dia Jesosy, Elisa dia ny mpianatra ny fiangonana. Halleloja. Fa tsy hoe Eli dia le mpaminany lehibe. Eli dia le lalàn'Andriamanitra. Dia nareo Elisa kely manaraka ny Eli. Tsy izay ny fandikanan'io tenin'Andriamanitra io. Fa Eli niakatra velona any an-danitra. Tsy zay. Dia iza koa niakatra velona any an-danitra? Jesosy niakatra velona any an-danitra. Rehefa niakatra velona any an-danitra Jesosy, iza antaraiky teto? Mpianatra. Zany hoe le endriky Eli sy Elisa dia endriky Jesosy sy ny mpianatra. Endriky Jesosy sy ny fofombady. Raha mijery an' Jesosy ianao, rehefa niteny Jesosy hoe aza mihetsiketsika ao amin'ny efitra ao ambony ambara-panafiana hery anareo avy any ambony. Tsy nihetsiketsika atao reo. Rehefa tsy nihetsiketsika atao reo, tonga ny fotoana namakin'Andriamanitra azy, lasaka ny fanamasina ary nanomboka amin'izay io asan'ny apôstôly io. Izay asan'ny fanamasina. Satria niandry an' Jesosy reo, nijery an' Jesosy reo. Ohatr'izay tamin'ny Eli sy Elisa. Elisa dia tsy nihetsiketsika teo amin'ny Eli, fa nijery any Eli, ary rehefa hitany Eli fa tafakatra, azon'le ositra indroa avy roeny. Azon'le ositra indroa avy roeny. Natonga n'iny azony, dia inona fanalahidy? Nijery any Eli. Be da be ny zavatra mety mahavariana anao eto tany. Fa aza velo variana amin'ireny ianao fa mijery an' Jesosy. Vakio kely tantarany Eli teo mpanjaka fafiry, voalohany sa faharoa? Tantarany Elisa sy Eli mpanjaka faharoa, toko faharoa, andininy fa 7.
sady mianatra ten'andriamanitra tsika omena anareo daholo reny teny reny misy mandray noty tsinina dia ho tadidinao zay teny zay dia ampiarinao iainanao tsara ny tsy mandray noty irakitra tsara ao am-pondro zay dia iainany tsara mpanjaka faharoa toko faharoa andiny fa sivy ka hatramin'ny efatra ambe folo vakitsika fotsiny le teo am'le tena misy an'le tantara andiny fa sivy toko faharoa mpanjaka faharoa toko faharoa andiny fa sivy ary noho ny efa tafita izy ro lahy dia hoy Elita amin'ny Elisa angatao izay ataoko anao dia tsy mbola misaraka aminao aho hoy Elisa masiny ianao aoka ny anjaran-droa amin'ny fanahinao mba ho ahy zay ny fangatahany dia hoy izy sarotra ny nangatahanao kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany zany fa raha tsy izany kosa dia tsy ho anao zany zay le hoe mahita mijery any Eli ary raha mbola nandeha sy nyresaka izy roalahy dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roalahy ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra ary raha nahita izany Elisa dia niantso hoe rikaka eo ny kalesy ny Israely sy ny mpitaingitra soavaliny dia tsy nahita azy intsony izy ary niraisiny fitafiny ka notriarony roa ary nalainy ny kapotiny Eli izay latsaka avy teny aminy dia niveriny izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana dia noraisiny Elisa ny kapotiny Eli ilay latsaka avy teny aminy ka nakapony ny rano dia hoy izy aizy Jehovah Andriamanitra Eli eny Elisa koa nikapoka ny rano dia nisaraka roa izany ka nita izy inona nivokatra le izy teo nikapohana le rano iza nanao an'izay Eli dia nisaraka le rano nataony Elisa koa zay satria azony lay anjara roa dia jereo ny tantarany Elisa rehefa avy eo mamaky ianao fa le anjara roa tany amin'ny Eli dia azony daholo nohon izy nahita any Eli sekrean'io raha lasa inavavy feonanao amin'izay Jesosy isan'andro raha te azo hery ianao raha te andresy fahotana ianao raha te anitsaka mainko ianao anitsaka mena rano ianao raha te andresy zao tontolo zao ianao ny feonanao amin'i Jesosy isan'andro rendez-vous anao amin'i Jesosy isan'andro ny fikolokoloanao aniny mandritry ny 420 ora manana fiainam-bavaka ao an-trano any an-dalana any am-piasana eny amin'izay rehetra anao ke ianao miaraka amin'i Jesosy foana halleloia eo foana Jesosy kolokolo izay fifandraisan'izay manerana zao rehetra zao tompo ary eo aminao izy halleloia mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpahanefa azy aza atao mahasaraka anao amin'i Jesosy zay ady aza atao mahasaraka anao amin'i Jesosy zay fitsapana zay maherezy ianao amin'ny adinao maherezy ianao amin'ny fitsapananao maherezy ianao amin'ny fizahatoetranao normal amin'ny lalanao miaraka amin'i Jesosy zany normal amin'ny lalanao miaraka amin'i Jesosy zany fa mahereza fanamasina miaraka aminao ao zay le hoe mpampionina zay le hoe mpampahery dia nitaova kitsika ihany le Korintiana le milaza an'le fanantenana le nananany Paoly teo Korintiana faharoa toko faefatra ny andininy Korintiana faharoa toko faefatra andininy favalo Korintiana faharoa toko faefatra andininy fahavalo voakeza manodidina izahay nefa tsy tery very hevitra nefa tsy mamofo enjehana nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty zany ny finoana ny lazain'ny Paoly ary zavatra famarinana ny lazainy hoe le zavatra jereny tsy le hita maso io zay koa zavatra anankiray rehefa mijery an Jesosy dia mijery amin'ny finoana afitsika ve zay io Hebreo toko 12 io alohan'ny toko 12 misy ny toko 112 ny toko 112 miresaka finoana dia ny finoana ozy izy zavatra tsy hita fa zavatra mbola antenaina rehefa miaraka amin'i Jesosy koa ianao voalaza amin'ny Korintianao finoana nandehanantsika fa tsinona tsy fahitana zany hoe le finoana no akasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra zavatra mbola tsy tanteraka aminao fa inonao tsy mbola nisy nahitan'i Jesosy zany ike tsy
tsy mbola hita zany landro zany sao dia tsisy ary zany tsika mitoritory eto fotsiny tsy mbola nisy zany nahita zany paradisy zany inona moa nitoritsika zany tia tenin'andriamanitra tia ny orenana ny finoana dia avy amin'ny toriteny dia avy amin'ny teny Kristy raha tsy nitsangana Jesosy Kristy foana ny finoanay zany hoe le finoana miorina amin'ilay tenin'andriamanitra sy ny amitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia le finoana le zavatra eo aza rarahina eo ihany iny fa aza dia ifantohana be zay mahatonga ny Paoly hoe voakeja manodidina zay fa tsy tery zay efa voakeja zao anao mbola miteny ihany hoe tsy tery halleloia finoana no andehanana fa tsy fahitana very hevitra fa tsy tonga any amin'ny famoizam-po enjehana tsy mamofo potraka tsy maty azosika ve zany manana finoana rehefa hiady amin'ny Goliath Davida tsy le Goliath be teo nitany fa le finoana Goliath efa mianjera le zavatra tsy hita no antenaina dia raiso famarinana ao anaty halleloia rehefa io didina fitona ny mandanjery koa ny zanak'Israely tsy ho mandy intsony ny jereny fa le mandy efa mirodana halleloia rehefa nirahany Abrahama hiala tao amin'ny tany harana ho any amin'ny tany hitondrany tompo azy rehefa 570 taona izy tsy le tany teo ny jereny fa le fampanantenana halleloia sika ve zany rehefa niteny tompo tamin'ny Abrahama hoe horay ny firenena maro anao 530 taona izy nahazo an'izay teny zay 100 taona izy vao niteraka anankiray fa tsy le hita maso teo no jereny fa le izy efa mananjanaka halleloia zay le finoana ny zavatra dia daviny devoly dia le zavatra hita maso dia fitahany devoly ianao ampitahoriny devoly ianao ampangovirana ianao satria le hita maso manakorotana fa ianao raha manana Jesosy le tsy hita maso ny jerenao psikolojika be hoe zany raha baiboly zany jereo raso fa mbola misy teny misy zatra lazain'ny Paoly zay ato hoe tsy mijery ny hita zay fa ny tsy hita fa ny hita vetivety foana fa ny tsy hita marina mandrakizay halleloia zany hoe le zavatra efa tokony ho avy ny jerenao ianao lefa le miakatra any an-danitra toy izany hoe tsy hainy eto tsony ary sao dia mba revirevo fotsiny ary zany torian'le rangaty zany sao dia manonofy ary zany tsy manonofy raha lasaina vavy olona mandeha amin'ny finoana manana vina koa amin'ny fiainany manana vina manana vision manana tanjony tsy fahotana ngeza manana tanjony zany tsy fahotana ngeza manana zavatra kendreny zany fa ny olona tsy manana tanjona mitomay mampona sy mipetraka fotsiny eo tsisy ninona fa mila manana tanjona koa ianao fiainanao manana vision tsy fahotana ho zany fa ny olona nomeny tompo manana vision daholy izao sy ianao reo zazakely reo rehefa miteny zazakely hoe te ho dokotera rehefa lehibe vision ne zany dia rehefa manana vision zay ho dokotera tsy fahotana mihitsy zany ampianaro izy alefaso any an-tsekoly izy mba ho tonga amin'izay tanjony zay rehefa mbola tsy tonga Jesosy halleloia fa tsy hoe rehefa kristianina dia tsy hisy asa tsy hisy ninona tao fa eo fotsiny maty amin'izany mila manana vina anao mpampianatra anao piloty anao zao tsisy maharatsy an'izany raha lasa rabavy tsy fahotana mihitsy zany manana tanjona manaiky zany nao sa tsy manaiky manaiky an'izany tsika manaiky an'izany ako manaiky an'izany no tompo manana vision zay ke mahatonga ny tompo miteny hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao ho lavorary zay kasainao ankino amin'i Jehovah zay tianao atao manana nofinofy aho ny tena nanofinofy anaty baiboly dia Josefa tezitra mihitsy ny ralahany nanao zay aminona azy fa nofiny Josefa natonga azy ho prime ministre halleloia le nofo moa nefa tsy izy nanao azy fa ny tompo nametraka an'le nofo tao anaty fa te amparisika hoe ny tanora ato zay mpianatra ato tsara mianatra tsara manana vision apetrao amin'ny tompo zany fa mila mijoro any misehatra maro isan-karazany manana an Jesosy zahay halleloia am'zay fahaizana omeny tompo anao zay fahalalana omeny tompo anao taiza moa no natonga an'izay resaka vision zay le finoana le mino antsy hita zay dia mivakisika le lazay Paoly Korintianina faharoa toko faefatra andininy fahaenina ambin'ny folo Korintianina faharoa toko faefatra andininy fahaenina ambin'ny folo ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevona aza nytoetra ivelany dia avao zy ny isan'andro ny toetra anatiny inona tiany zany lazaina
ianao tsy ho tanora lalandavy e. Ny volonao efa mihefotsy. Aza sakanana io fa tsy maintsy ho fotsy io. Zay ny natiorako. Ny taonanao tsy maintsy hitombo io. 70 taona, 70 taona, 50 aza ketraka. Zay ny lalàna ny natiora. Aleo andeha. Fa na dia mihelefona aza ny toetranao ivelany a, le ao anaty raha lasena bafy, le fananana an Jesosy, le fahatanorana ara-panahy. Ny atanoranao mody indray toy ny avoromahery ozy ny salamo 7:100. Andeha fa tsy ho reraka, hiazakazaka fa tsy ho sasatra, avozy ny isan'andro le ao anaty. Halleloia! Azotsika ny tenin'Andriamanitra misy fiainana. Dia hoy izy hoe tsy ketraka izay fa na dia mihelefona aza ny toetra ivelany, avozy ny isan'andro san'andro ny toetra anatiny. Inona le zainy amin'ny soratra kely? Olona. Homme intérieur, homme extérieur. Ty ivelany ty a, tsy tany io. Tsy tana zay miketrona, tsy tana zay fotsy volo, tsy tany io. Fa ny ao anaty ao a, manana an Jesosy, avoziny, me mandrosa, me mitombo, me mahery ao am Jesosy. Halleloia! Arakaraka ny itombon'ny taonanao, itombon'ny fanahinao mahery ao am Jesosy. Itombon'ny fahefanao aminao, itombon'ny fanamasinao aminao, noho i Jesosy ao anatinao, me avoziny isan'andro isan'andro. Amen. Halleloia! Dia toy izantsika ilay izy. Fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana. Misy miatra fahoriana ve ianao? Miady ve ianao? Vetivety foana io rahalahy. Fa raha fahelana io 20 taona. Fa raha fahelana io 20 taona. Fa ampitao amin'ilay mandrakizay ilay 20 taona e. Tsisy dikany, tsisy dikany. Zany hoe ampitainao izy. Raha 20 taona fotsiny io kivy ianao. Fa ampitao amin'ilay hoe inona no ampitaiko amin'ilay 20 taona. Ny ampitaiko amin'ilay 20 taona le mandrakizay. Ny 20 taona zany tsisy antony oharina amin'ilay mandrakizay. Ka 70 taona ina 20 taona zay fahorianao. Fa rehefa aveo, halleloia, tafita ihany, tafavoaka ao am Jesosy Kristy. Paoly nalana zay famarinana zay. Dia ozy hoe ny fahorinay maivana izay vetivety. Ozy reo fahambonina moral fotsiny kosa zany. Fa rehefa ao am Jesosy io maivana e. Ahoana izy? Ny areo zay miasa fatratra. Tsy mavesatra etana. Zaho aninona? Samy anareo fisarana. Misy fotoana io lanitra io ohatrany tsy misokatra mihitsy e. Misy fotoana marary. Haizary zany Jesosy zany. Misy fotoana miandry valim-bavaka, tsy hita ihany le valim-bavaka. Dia hoe tsy hisy ve Jesosy? Ianao nga mahita masoandro reo? Tsy mahita ianao, fa misy masoandro ao. Na dia ela le valim-bavaka mandrasy. Na dia ela ary le teny fampahitenana mandrasy. Be da be nge ny ady. Lazarosy maty ihany. Maty narary. Io Elisa resahantsika io, nanao fagagana io, nafaty an'io nge narary. Fa ny tompo manana fombany. Fa io nafahafatesana ary tsisy asaraka anao am Jesosy. Halleloia! I Joba dia niteny mihitsy am Joba 3:10 hoe na dia hamono azy izy, tsy mampaninona azy. Fa fantatro izy ihany ny anangana anahy. Tsisy asaraka anao am Jesosy zany ninona ninona. Halleloia! Ny fahorinay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha maninona? Raha tsy mijery ny hita izahay, fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haritra mandrakizay. Halleloia! Zany hoe exercice ataoko sy anao, ataoko sy ho ataonao koa io, dia manana exercice hoe jery vina lavitra. Jery an'le Jesosy miverina, mijery an'le Jesosy mampahery anao, mijery an'le anao efa sitrana, mijery anao le afaka, mijery an'le zavatra faomen'ny tompo. Na dia tsy mbola zay arany eo. Baiboly zany a, fa tsy resaka paratoka akory. Fa baiboly zany resahako atsika zany. Baiboly zany. Dia toy izy amin'ny andininy 1:5, fa fantatsika fa raharavana ny trano ilayntsika ety an-tany, dia manana izay voarafitra Andriamanitra isika. Dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary miseto ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafin'ny tranontsika izay avy any an-danitra koa. Fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay ao anatin'ity tranonay ity dia miseto. Normal ianao raha miseto fa aza atao problème zany. Efa zay vao soratra hoe isika ato amin'ity tranonay ity dia miseto. Indraindray mba miseto. Fa tsy mijanona eo. Nono ny mavesatra atsika satria tsy tiantsika no endahana fa ny mba ho tafiana koa.
mba hatelin'ny fiainana ny tsy mety maty koa mahereza raha lasaina bavy efa be zay voalaza teo zay mijere an Jesosy mijere an Jesosy be ny ady be ny fitsapana aoka toky azy ny fonao iantehero izy mitomania ao aminy ao raha mila mitomany tena ataovy mihitsy tsy vitako tsony ty Jesosy ery amin'olona ry fotsiny amody mahery fa za teny efa kivy be ato tsy manino le teny anao zany tompo fa malala izy fa hoe mila mampahery an'olona eto aloha de mitsangana koa mampahery fa be ato koa ao anatiko ao halleloja me mandroso miaraka amin'i Jesosy ny fahotana fotsiny ny fadio Job zany ige tsy nanoty nefa inona nazo azy maty ny zanany maty ny mpanompony maty daholo ny bibiny maty daholo zao rehetrarehetra zao tsy noho ny fahotana na tonga an'izay fa nanina zay misy le tian'Andriamanitra atao nisy fampianarana atao tia nanapetraka aloha hoe fahasoavana ny famonjena fa tsy ny famarinana iza koa le tsy nanota zao natoko fasivy jamba voateraka de jamba de ozy ny tompo hoe tsy io jamba io hoe nanota na ny ray aman-dreniny fa tiana anehoana ny herin'Andriamanitra le izy indraindray zany misy zavatra tena mitranga aminao tsy noho ny fahotana nataonao tsy noho ny faharatsianao fa de tian'Andriamanitra atao aminao fotsiny io de ny olona mety hiteny hoe mpanota be iny matoy iny ohatr' zao tena tsy misy tsy milama ao amin'iny matoy iny beady sy anina foana aza miteny aza mino zay lazain'olona anao sy Jesosy io fa tsy hoe ny famarinanao kory de tsy hisy problema mihitsy ianao fa tena marina ara be problema satria mijoro amin'ny famarinana eto tany nefa fahavalo ny famarinana de mijoroa mandrosoa mitoera tsara ao am' Jesosy halleloja mba aheritsika fa efa akaiky Jesosy akaiky Jesosy zay le tadio teo hoe tadio fotsiny comparaison 80 ans sy ny éternel illimité zany nanao mathématique illimité au borne plus l'infini plus l'infini zany tsy hitanao zany 20 taona nefa mba ataon'ny tompo hoe mba iaretanao ozy rahalatasy hoe miaritra 20 taona sy va io tsy 20 taona tsony koa io fa akaiky Jesosy halleloja tsara nke miaraka amin'i Jesosy io mijery an' Jesosy ianao hoe mba mijery an' Jesosy hitako fa be da be no mijery an' Jesosy ato satria hitako tsapako misy famiramoranana misy hery misy fahavitriana satria mijery an' Jesosy le tompo finoantsika sy mpanefa azy zavela fitahan'olona tsony ka hijery amin'ny paster hijery amin'ny bisopy hijery amin'ny révérend hijery amin'ny apôstôly sy la ny andro ny fijerevana an' Jesosy zany tsy resaka alady ny mpitandrina fijerevana an' Jesosy zany tsy resaka anniversaire amin'ny paster sy ny sisa tsy zany la ny andro am'izany ianao tsy ara-baiboly zany fijerevana an' Jesosy zany tsy hoe hiaraka mpanompon'Andriamanitra foana de mitondra ny baiboliny de mamafa ny tranony de mahandro sakafo anazy de mampirina ny manasa ny fiarany hoe mijery an' Jesosy tsy fitahan'ny olona fotsiny ampakain'ny olona fotsiny satria hoe am'izay ianao de voatah am'izay ianao de tahina am'izay ianao de mahazo fahasoavana tsya ny azoky fahasoavana de fionako am' Jesosy fa tsy hoe ny famafako ny tranonao na hoe ny fitondrako ny baibolinao na hoe ny fitondrako ny fiaranao na ny fandrahoako sakafo anao ray zay milaza ho mpanompon'Andriamanitra satria zay ny lalana azoky fitahina tsya tsy zay no azoky fitahina no azoky fitahina de ny fionako am' Jesosy ny fananako an' Jesosy ao anaty halleloja tsara ny tompo je tsara ny tompo mijere azy de jere vo ohatrany ahoana moa Jesosy io mba teneronay hoe ohatrany ahoana ny eraky Jesosy hitanao zao rehefa niona tamin'i Jesosy ianao alefa afaka miteny Jesosy fitiavana malemy fanahy mpamindra fo mpanafaka amin'ny rehetra tia fanetretena fifaliana dada tsy miavonam-po zay izy rehetrarehetra mbola misy betsaka fa zareo amin'le apokalipsy ao masony ny volony ny tongony hitanao ve zany ohatrany ahoana tantaro kely amiko ary hoe ohatrany ahoana ny tongony le Jesosy hita tena iny Jesosy en personne iny atao anaty baiboly ohatrany ahoana ny tongotra Jesosy varala ny tongotra Jesosy fahamarinana zany ohatrany ahoana ny volony ina ray le fahafotsiana tako ny ora-panala ohatrany ahoana ny masony
andao vakina le baiboly de hitatsika ohatrany ahoana Jesosy e. Halleloia. Apokalipsy toko voalohany ahitanao hoe ohatrany ahoana zay Jesosy zay. Io le Jesosy tena izy. Misy heviny ara-panahy io rehetra rehetra io zay hitan'ny Jaune. Apokalipsy toko voalohany andininy 12. Aloha tomboka amin'ny andininy 7 no fa efa amarantsika. Jaune Apokalipsy toko voalohany andininy 7. Izao Jaune rahalahanareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'ny Jesosy Kristy dia atao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy. Sesitany zany io. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho ka nahare feo mahery teo ivohako toy ny feo trompetra. Nanao hoe izay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky kapitony 2 ho any amin'ny fiangonana 7. Dia iza le fiangonana 7? Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Philadelphie, Laodikia. Dia nitodika aho ny izahay ilay feony teny tamiko. Koa rehefa nitodika aho dia nahita fanaovan-jiro volamena 7. Ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona. Ny akanjo lava hatrany tongony sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ny lohany sy ny volony dia maninona? Fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy. Dia tahaka ny oram-panala ary ny masony tahaka ny lelafo. Tadio loha zany zay ny fotsy tahaka ny laneige, tahaka ny fotsy zany tena fotsy, fahamasinana, fahatsarana, famirapiratana. Ny masony dia tahaka ny lelafo. Mahita ny zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra, manana hery sy fahefana, antra ihany koa. Dia inona toy ny vitany maso dia maona? Tongony tahaka ny varahana manganoano, varahana, fanamarinana zany. Manamarina anao tompo. Ianao zay meloka. Ohatra ilay voadio tao amin'ny fandrendrehana iny. Ary ny feony dia ahoana? Tao amin'ny feon'ny firondronan'ny ranobe. Ary ny tana-kitana 7 teny an-tana-kavanana izy. Ary ny sabatra maranitra roa lela nivoaka teo amin'ny vavany. Sabatra maranitra roa lela. Hebreo 12. Maninona ny tenin'Andriamanitra? Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra mihoatra ny sabatra roa lela. Ary ny tarehany dia tahaka n'inona? Masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Raha vao miona amin'izany ianao dia midaraboka. 7. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohaka tahaka maty teo alohan'ny tongony. Fa izy nanendry aho tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny, ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Santionany ny amin'ny endrika Jesosy io. Fotsy rehatra ny afo tahaka ny afo masony. Teo ambavany nisy sabatra maranitra. Ny tongony tahaka ny varahana, ny akanjo lava, fahatsarany Jesosy. Mba ho tara amin'i Jesosy ianao. Mba ho tian'i Jesosy ianao, mba ho babon'i Jesosy ianao. Ka iampy le fahalalanao sy fitiavanao azy io endrika fahatsarany Jesosy io. Tahaka n'inona ny endriny izy? Tahaka masoandro. Zay mahamaizimaizina ao rehefa mahita an'i Jesosy feno fahazavana. Io fahazavana io najamba nampianjeran'i Paoly tamin'ny lalany Damaskosy. Io fahazavana io Jesosy io. Daniela koa anao dia mahita amin'ny Daniela 10 nangovotra Daniela nenjera mihitsy satria niona tamin'izany voninahitr'Andriamanitra zany. Dia izay ny amaranako ny teny akaiky Jesosy akaiky Jesosy mety mahalaalana dia vao tafahoana indray mandeha isan-kerinandro raha be indrindra. Aoriana ary mety asain'ny tompo mandeha miparitaka. Fa io fanalahidy jery an'i Jesosy. Jery an'i Jesosy. Zay ny secret. Zay ny secret. Na ho any France ianao, na ho any Canada ianao, na ho any Italia ianao, na ho any Marolampo ianao, na ho any Tamatavy ianao, mijery an'i Jesosy. Tompo finoantsika sy mpanefa azy. Zay eo foana Jesosy, za mety tsy eo.
Raha lasailabavy tsy ho hitanao eo foana. Ny mpiray-tam-po aminao tsy ho hitanao eo foana. Fa Jesosy eo foana. Jesosy eo foana. Mandre anao izy, mandre ny fitarainanao izy, mandre ny alahelonao izy, mandre zay rehetrarehetra ventsoventsom-ponao sy etaetanao ao izy, mandre anao Jesosy. Ary zao mihitsy ny tena tiany Jesosy atao ary ndraindrainao ataon'i Jesosy misy diso fanantenana amin'olona. Ndraindrainao ataon'i Jesosy misy tena hoe kiviny amin'ny ataon'olona. Faniniany Jesosy atao mihitsy zay mba hitodianao amin'i Jesosy. Hoy izy anao tsy toky amin'olona tsony, tsy toky amin'ny nofo fa hiantehatra amin'i Jesosy. Halleloja. Ny tena arena ngera lasaina bavy dia Jesosy. Tsisy mamy ange ty fiainan'ity raha tsisy an'i Jesosy. Vola ve? Vola ve? Fiara ve? Trano ve? Materiel ve? Tsisy maminy zany. Fa Jesosy. Jesosy. Nataon'ny tompo nanan-karena mihoatra zay nanan-karena Solomona. Fa hoy Solomona zava-poana sy misambotrivotra daholo reo. Raha reo no mbola azakazahanao, raha reo ny antony ivavahanao zay ataony eto Madagasikara mampirisika olona anan-karena anambola, tongava fa anan-karena anambola sisy, raha zay nitorianao mibeba ianao fa tsy filazantsara zany. Tsy zay nitoriana aman'olona fa Jesosy amin'ny izy azy, Jesosy iverina. Ny akamaroany fitoriana eto Madagasikara zay konao tsisy milaza zany Jesosy iverina zany. Tsisy milaza zany fahamasinana zany, tsisy milaza zany tahotra an'Andriamanitra zany. Fa mampetraka olona ambony bomba fotsiny eto. Tany efa tsy ilaminy ty. Fiainana efa mikorotana zao, fanantenana efa tsisy eto zao, mbola tongavy ianao, ilamina, iroborobo, sisy. Tsy misy mihitsy hoe mibeba ianao. Tsisy mihitsy hoe miomana fiverina Jesosy, tsisy mihitsy hoe manana fahamasinana. Tsisy mihitsy. Fa dia resaka materiel, resaka arenan-tany, resaka kibony no Andriamanina, resaka vola, zany verangany toriana. Mitsangany ianao fa ianao nantsony Jesosy hanohatra ny tsy fahamarinana. Mitsangany ianao fa ianao nambaran'i Jesosy hoe zay le tena filazantsara, la zao zay. Teneno zay, fa loty Madagasikara ty, raha molo reo mpaminany santoko reo foana ny teny. Miaso an'ireo Afrikanina rehetra avy any Afrika ireo. Mitondra an'izao menaka mampisy fahoriana zao, mitondra an'izao rano zao, mitondra an'izao mofo zao. Fa mitahany olona daholo, tsy miteny hoe zay Afrikanina rehetra kory dia santoka. Fa misy raha lasaina bavy any rehetrarehetra any, manana ny tompo, tena izy ihany koa. Fa ny akamaroany tonga eto santoka daholo, fitaka daholo. Lasa teny olona tantely afaka drakotra le firenena, tonga daholo ty mpaminany sy mpamosavy rehetrarehetra ara-baiboly ty, santoka daholo. Angeja anao fotsiny. Tamin'ny herinandro dia nisy ny antsoana misy misaotra besaka anao ny fampianarana lazainao. Fa zaho izy vavaka atao amin'ny sainina. Fa niala atao mihitsy rehefa tsy tonga anao dia tenenina aiza ianao tsy tonga, aiza ianao tsy hita. Rehefa tonga ao dia vola ndresana, mivadika olona mijangajanga foana. Nefa mivavaka ao. Fa ny zavatra nitorianao nambaranao nanokatra amin'ny masoko na tonga anah niala tao. Fa zany lazaiko anao tena ty ady ty fitoriana filazantsara ty. Tsy atsika an'ity tsy resaka kimeme ty, fa ady maizina sy ny mazavy ty. Fa io tsy resaka hoe be olona dia ao Jesosy. Io tsy resaka hoe mody manao fijoroana vakombelona hoe nitsangana fahalalemy, dia nahiratra, ny devoly ke mahay mamita ke. Ny devoly ke manao santo ke. Tsy reny no ahitanao hoe ao Jesosy. Ary be da be ara ny mahazo fahasoavana, mety hoe nataon'ny tompo. Fa folo miboka sitrana. Zay, folo miboka sitrana. Fa firy ihany nainy verina anako amin'i Jesosy. Ray nainy verina anako amin'i Jesosy. 5,000 mihoatra ny voky ny mofo 5 sy azan-drano 2. Firy ny tonga teo amin'ny azy fizaliana rehefa nombony Jesosy. Firy. 3. Petera, Jauna, i Maria, dia nisy hafa koa vitsivitsy. Fa nakaiza daholo le 5,000. Zavatra mpanantenaina andreo 5,000 reo, mofo. Azan-drano. Zavatra ara materiel ny mpanantenana eto Madagasikara. Zavatra arena kibo, resaka sakafo na mpanantenana ny fitoriana filazantsara. Rehefa tonga ny ady mandeha mitsoka daholo, satria tsy nitenena hoe misy ady ianao miaraka amin'ny Jesosy io. Rehefa tonga ny areta, rehefa tonga ny fizahan-toetra, rehefa tonga ny fitsapana, tsy sita daholo ny alena, satria tsy lazaina hoe zany miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa tonga ny resaka ady maro, dia tsy hita ny alena, satria mitady an'le mofo foana, mitady an'le azan-drano foana, mitady an'le mirakla foana. Fa tsy nampianarina hoe misy ady, misy fitsapana, resaka fahamasinana, resaka fatahorana an'Andriamanitra. Fa ampitambazina an'izao rehetrarehetra zao. Tsy magaga, very malagasy, very Madagasikara, mpaminany santoka mbesaka. Io lazaiko anao tsy resaka mpitondra firenena tsy haiko mety eo ihany. Mahatonga ny fahoriana, fa vakio ny Ezekela toko 730. Fa natonga ny fahoriana tao Israely dia ny fisiny ny mpaminany santoka. Jeremia toko 5
Jeremia 3:10 napisy ny fahoriana tao Israely dia ny fisiny ny mpaminany sandoka. Ny anisa mampisy fahoriana to Madagasikara dia ny fisiny ny mpaminany sandoka. Izay mitory zavatra tsy izy, izay mitory lainga, izay mitory zavatra tsy mifatoka amin'ny Jesosy, tsy miresaka fiverenan'i Jesosy, tsy miresaka fahamasinana, tsy miresaka tahotra an'Andriamanitra, tsy miresaka fiverenan'i Jesosy. Fa mitory eto anay dia ho sambatra, mitory paradisy eto tany. Tsy isy paradisy eto tany zany. Raha ianao mitory an'izany, mibeba ianao raha tao amin'ny tsy fahamarinana anaovanao an'izany. Fa ny filazantsara dia Jesosy. Ny fahamasinana, ny fibebahana, ny fanekenan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ny fiaretana fahoriana, ny fiaretana ny fanenjehana, ny fiandrandrana ny fiverenan'i Jesosy ary fatahorana an'Andriamanitra sy ny fahalalana ny momban'i Jesosy. Izay ny filazantsara. Fa raha filazantsara tsy misy an'izany, mandehana miala tao. Na ao ara dadanao, na ao ara mamanao, na ao ara ny zokonao, mivoa tao, mandosira tao, fa tsy miafy sy miaritra ao. Matikena maso ao. Raha matikena maso ianao, Jesosy homenatra anao. Raha mbola resaka filazantsara hoe aloavo ny fahafolo-karena dia ho voatay ianao. Tsy filazantsara zany. Tsy ho an'ny fiangonana Jesosy ny fahafolo-karena. Tsy ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ny fidimina. Fa ny fiangonana dia voatay noho ny fisokafan'ny lanitra tamina fahatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, nandasaka ny rano. Rehefa maty izy dia tritra ilay lamba nampisaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra noho ny rano Jesosy. Fa tsy noho ny fahafolo-karena nomena akory no nampisokatra ny lanitra. Nampisokatra ny lanitra dia ny rano Jesosy nalatsany teo amin'ny hazofijaliana. Nampisokatra ny lanitra dia Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Haleloia. Ny fitahiranao dia Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Velona mandrakizay. Haleloia. Izany ny filazantsara. Ny fijerevana an' Jesosy, ny mombamomba an' Jesosy sy ny maizy azy iray manontolo. Haleloia. Androany Jesosy tena miantso antsika. Misy fikasana fitoriana filazantsara zay ho atao. Tsy hijanony etsontsika fa andehetsika. Zay hoe mandeha. Tahatsaiko fotoana maromaro matoriko zay mandeha izay. Ianao any amin'izay toerana misy ianao any. Raha tianao anaovana fitoriana, afaka miresaka tsika dia manao fitoriana any. Tsy haiko any Itosy ianao, any Mahitsy ianao, any Alarobia ianao, zay toerana misy ianao ka tianao hoe ndao manaovana fitoriana, afaka miontsika, afaka miresaka tsika dia arindry zany dia mandeha tsika. Fa Jesosy nitety vohitra sy tanàna. Mila toriana Jesosy. Mila ongotana ny fakan'le fampianaran-diso rehetrarehetra. Mila arenina le filazantsara eto Madagasikara dia andeha sika. Na io mandeha sabotsy, na io mandeha lahady dia mitety toerana manambaran' Jesosy. Haleloia. Arakaraka ny andehananao koa ny anehoan' Jesosy ny voninahitra ao. Fa raha ny voninahina, fa raha mipetraka eo fotsiny ianao dia na manoatra ny mihaino dia mandeha dia mitsangana, mihaino dia mandeha dia mitsangana. Fa tsisy fitoriana. Rehefa sabotsy na lahady mandeha mitorytsika. Haleloia. Rehefa sabotsy na lahady mandeha mitety tanàna sy vohitritsika manambara an' Jesosy. Haleloia. Haleloia. Mahery ny tompo. Tsara Jesosy dia mila mandeha ianao. Satria rehefa mandeha ianao, eto ianao mety mipetraka fotsiny, tsy mametra tanana, tsy mitory, tsy mizara fa mipetraka. Fa rehefa ozy Jesosy hoe naray amin'izay ianao teto, ndana amin'izay hoe mandeha, ametrao tanana marary dia ho sitrana. Haleloia. Torio Jesosy. Ibebaka ny olona. Ambarao ny momba an' Jesosy. Mandeha raha lasaina bavy, mandeha. Zay nahatonga ny asan'ny apôstôly io miparitaka koa ny apôstôly tao, fantadiny ray toerana tao foana ireo. Dia nataon'Andriamanitra nisy ny fanenjehana, nisy ny ady, nisy ny fitsapana. Dia rehefa nisy zay miparitaka ireo. Sasany tany Etiopia, sasany tany Azia, sasany tany amin'izay rehetrarehetra le an-tany, satria tsy tian'ny tompo fa hitangorona fotsiny. Haleloia. Mitangorona fa avy eo mandeha mizara an' Jesosy. Manambara an' Jesosy. Tompony finoana sy mpanefazy. Haleloia. Vonona ve ianao an' Jesosy? Androsy ve ianao an' Jesosy? Andeha ve ianao an' Jesosy? Amen. Farakaraka ny andehananao nomban'i Jesosy amin'ny tanany ary anamarina an' Jesosy ianao. Azontsika ve zay? Anamarina an' Jesosy ianao. Fa raha tsy mandeha ianao dia tsy mandeha koa. Fa mila mihetsika, mila mandeha.